Dia mbola faly miarahaba antsika rehetra izay efa mpanatrika an'ity fotoana izay fanaovantsika ity isaky ny hariva amin'ny 5 mandritra n'ity herinandro ity, andiniantsika manokana ny tranga izay niseho tamin'ny herinandro masina, ny herinandro izay mitondra an'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana 24 taona lasa izay. Tamin'ny latsinaina isika dia niresaka manokana momba ny fidiran'i Jesosy Kristy tao Jerosalema, ary ny zavatra nitsindriana tamin'izany dia ny fanetretenany ary ihany koa ny fanapa-kevitra entitra izay efa napetrany tao anatin'ny lohany ny hanatanteraka ny iraka izay nomen'Andriamanitra azy. Nomaly isika dia nijery indray ny nandroahan'i Jesosy sy an'ireo mpivarotra teo amin'ny kianjan'ny tempoly ary ihany koa nanozonany an'ilay aviavy ary nitsindriantsika tamin'izany fa mifandray ireo tranga anankiroa ireo satria samy maneho ny fitsaran'ny tempoly, fitsaran'ny zavatra rehetra ny tranga teo anivon'io tempoly io, satria ireo mpitondra sy mpikarakara eo anivon'izany tempoly izany dia tsy nataony toerana masina intsony izy io mba hivavahana amin'ilay Andriamanitra masina, fa lasa novainy ho lasa ho zohy ny fiherenan'ny jiolahy, teny izay nindramina avy tao amin'ny Jeremia 7:1-12 izay zavatra izay. Fa alohan'ny hanohizantsika dia tiako tsindriana kely mba ho hazava amintsika hoe fa inona moa no akon'izany, inona moa ny ahafahantsika afaka ampiarintsika avy amin'izay zavatra efa hitantsika hatreto izany, inona no afaka raisintsika amin'ny lafiny pratika izany ny amin'izay efa hitantsika hatreto izay. Ny avy amin'ilay andro voalohany dia angamba ny tsaronareo fa nitsindriako taminareo fa hoe ny antsipirian'ny rehetra dia misy dikany avokoa rehefa mandinika ny tenin'Andriamanitra isika. Ka noho izany isika dia tena tokony ho tonga tokoa ho mpandinika lalina sy mpandinika akaiky an'izany tenin'Andriamanitra izany, satria arakaraka ny fandiniantsika an'izany tenin'Andriamanitra izany no ahafahantsika mitrandraka famarinana lalina avy ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany, izay mampitombo ny fandresentsika lahatra ny amin'ny Andriamanitra an'i Jesosy Kristy sy fandresentsika lahatra koa, fandresen-dahatrintsika ihany koa ny amin'ny zavatra nataony ho antsika. Avy amin'ny nitantsika tamin'ny omaly dia ohatran'ny fampatsiahivana izay nataon'ny tenin'Andriamanitra ho antsika izany, fa misy antony izay namoronan'i Andriamanitra antsika olombelona ary mbola misy antony ihany koa namonjeny antsika. Ary izay antony izay namoronana ny olombelona tahaka ny endriny ary ny antony izay namonjeny antsika dia ny ahafahantsika maneho ny endrika an'izany Andriamanitra izany. Ary rehefa tsy maneho ny endrika Andriamanitra, ny toetra an'Andriamanitra, tsy maneho an'Andriamanitra amin'izao tontolo izao, dia misy fitsarana miandry eo anatrehan'izay. Misy fitsarana miandry eo anatrehan'izay. Androany indray isika dia tena hijery manokana ny fifandraisana, ny fampiresahana izay nataon'i Jesosy Kristy amin'ireo karazana loham-pisorona sy ny loholona samihafa izay nifampiresaka tamin'ny Jesosy teo amin'ny kianjan'ny tempoly izay nisy azy teo io, ary ihany koa raha manam-potoana isika fa mety ho vetivetika fotsiny ho jerentsika kely ny toriteny izay nataony teo amin'ny tendrombohitra Oliva rehefa niala avy tao Jerosalema amin'izay izy ka andeha hamonjy ny tendrombohitra Oliva izay toerana izay natoriany izany tamin'izany fotoana izany. Ny tranga izay andeha ho jerentsika izany dia manomboka eo amin'ny faran'ny Matio 1:20 ka hatramin'ny Matio 4:20-5. Ary io amin'io Matio 4:20 io no tiako hoe hanombohantsika azy mba tena hoe ahafantarantsika sy ahazontsika antoka tsara hoe andro inona moa no nitrangan'ireo zavatra rehetrarehetra ireo ao anatin'ilay herinandro masina. Ka andao ary sokafin'ny baibolinareo ao amin'ny Matio 4:20 dia manomboka eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 5 eo andeha ho vakintsika. Ary rehefa vitan'i Jesosy izany teny rehetra izany dia nilaza tamin'ny mpianany hoe izy, fantatrareo fa raha afaka indroa andro dia ho tonga ny Paska. Hatreo aloha, raha hitantsika eo izany, raha zoma ny andro Paska dia 2 andro aty aloha dia andro alarobia izany no nitenenan'i Jesosy Kristy an'ireo zavatra rehetra izay niteneny teo aloha teo izay andeha ho dinihantsika rehefa avy eo. Fantatrareo izany ozy fa raha afaka indroa andro dia ho tonga ny Paska, koa ny zanak'olona dia tolotra ombona amin'ny hazofijaliana.
Ary tamin'izany dia nivory ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona tao an-kianja ny tranon'ny mpisorona be atao hoe Kaiafa. Ary niara-nihevitra izy hisambotra an'i Jesosy amin'ny fitaka ka hamono azy, kanefa hoy izy tsy amin'ny andro firavoravoana fandrao histabataba amin'ny olona. Inona hono ny antony izay tian'izy ireo hoe hamonoana an'i Jesosy? Misy antony te hamono an'i Jesosy izy ireo, fa mazava ny antony eto raha jerentsika ny 5 dia satria tsapan'izy ireo fa ny olona dia nanomboka nanaraka an'i Jesosy dia tsy nanaraka azy ireo loatra intsony, manomboka very tsikelikely ny fahefany sy ny toerany izay hoe nametrahany ny tenany teo anatrehan'ny vahoaka tamin'izany fotoana izany. Ka ao anatin'izany fifandraisana izay andeha ho jerentsika manomboka eo amin'ny Matio 1:20 ny faraparany eo ka hatramin'ny reto andininy izay vakiantsika teo ireo, dia misy teny anankiray izay tena hoe tiako hoe tadidinareo izay tena hoe mibahana eto dia ilay teny hoe fahefana. Raha nijeritsika tamin'ny omaly hoe fitsarana dia androandray ilay teny hoe fahefana no tena tiako hoe ho apetraka ireo an-tsainareo rehefa mamaky sy andeha handinika an'ireo andinin'ireo isika, satria Jesosy Kristy ao anatin'ireo andalana soratra masina ireo dia tena ametraka ny fahefany ankehitriny ary ny fahefany ho avy, ary amin'izany dia asehony baribary fa fahefan'ireo lohan'ny mpisorona sy ireo loholona ireo dia efa lasa tsinitsinina noho ny fiatsaram-belatsian'izy ireo sy ny tsy finoan'izy ireo azy. Ka andao ary hiverina isika ao amin'ny Matio 1:20. Matio 1:20 dia hovakiantsika amin'izany ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20 mba hijerevantsika an'izay zavatra nitranga tamin'izany fotoana izany. Matio 1:20 manomboka eo amin'ny andininy 7:20. Ary rehefa tafiditra teo an-kianjan'ny tempoly Jesosy ka nampianatra dia nanantona azy ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona ka nanao hoe, fahefana manao ahoana no anaovanao izao? Ary iza no nanome anao izao fahefana izao? Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, izaho kosa anontana anareo zavatra iray aloha. Ary raha hovalianareo izany, izaho kosa dia ilaza aminareo izay fahefana anaovako izany. Izao ilay fanontaniana hoy Jesosy. Ny batisan'i Jaona avy taiza moa izany? Avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona? Ary izy ireo niara-ny saina ny keon-doha ka nanao hoe, raha holazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra dia hovaliany hoe isika ka nahoana no tsy nino azy ianareo? Ary raha holazaintsika hoe avy tamin'ny olona dia matahotra ny vahoaka isika, satria ataony izy rehetra ho mpaminany Jaona. Dia namaly an'i Jesosy izy ka nanao hoe, tsy fantatray. Dia hoy Jesosy taminy, izaho kosa tsy hilaza aminareo izay fahefana anaovako izany. Eritreretina efa ohatran'ny somary mampiomehy kely ny zavatra mitranga eto, jerena izany alalina izany valiny omen'ireo lohan'ny mpisorona, ireo loholona, ireo mpampianatra ny tenin'Andriamanitra tamin'izany andro izany, ireo tena hoe mpandinika baiboly lanina landrindra sy manan-tsaina tamin'izany fotoana izany, tamin'izany fandinihana ny tenin'Andriamanitra izany. Ary rehefa nivory izy io tsy hoe anankiray tamin'izareo ihany, fa izy ireo rehetrarehetra no nikambana, dia inona ny valiny afaka navaliny tamin'i Jesosy? Tsy fantatray. Satria tena sahirana tokoa zareo. Raha niteny zareo hoe avy any an-danitra ny batisa nataon'i Jaona dia tsy maintsy nanaiky ny teny izay nitenen'i Jaona, ary Jaona mpanao batisa dia efa niteny mazava momba an'i Jesosy Kristy, nitenen'i Jaona mazava hoe iza Jesosy Kristy, ary hoe teneniny fa hoe ao amin'i Jesosy Kristy ny tena misy ny famonjena, ary izy no zanak'ondry izay andeha hanesitra ny fahotanan'izao tontolo izao. Ka noho izany, raha tsy maintsy mino ny tenin'ny Jaona mpanao batisa izy ireo, satria avy any an-danitra ny tenin'ny Jaona mpanao batisa, dia tsy maintsy nino an'i Jesosy izy ireo, ka tsy afaka nanao an'izany mihitsy izy. Kanefa raha hiteny izy hoe avy amin'ny olona dia sahiran-tsaina ihany koa izy ireo, satria fantany fa tena nanana fiantraikany tamina olona maro ny fampianaran'i Jaona mpanao batisa, ny antso izay nataon'i Jaona mpanao batisa, ny antso ny olona ny amin'ny fibebahana. Ka tsy hain'izy ireo inona ny havaly, tena hoe voatery izy ireo, ka inona sisa ny valiny afaka nomeny?
dia zao hoe tsy fantatray. Fa hitanareo ry namana, ny zavatra tena hitantsika eto amin'ilay resaka hoe fahefana, dia tena hitantsika eto hoe inona ny fahefana izay tena hoe manan-danja eo amin'ny fiainan'ireo lohany mpisorona sy ny loholona ireo. Fantatrareo ve na ilay izy? Ny hevitry ny vahoaka, ny hevitry ny vahoaka, ny fijerin'ny olona azy ireo no tena manan-danja teo amin'ny fiainan'ireo lohany mpisorona sy loholona ireo. Ka noho izany zareo tsy te andeha hiteny zavatra izay andeha hanala baraka an'zareo eo mason'ny olon-kafa. Ary eto ankehitriny dia mora amintsika no maneso kely na hoe mime kely mieritreritra n'ity zavatra nataon'izy ireo teto. Fa angamba ny tsara amintsika ihany koa no andiny tena. Tsara amintsika ny andiny tena. Tsy nisy fotoana ve izay tsy nanambaranao, tsy nanambarako ny finoko an'i Jesosy Kristy no ny fatahorako ny hafa? Tsy nisy fotoana ve ahako nisafidy ny angina rehefa nanomboka ny ady hevitra na niraikitra ny ady hevitra ny amin'ny hoe resaka ara-pinoana ka mampitaha finoana eo ny olona samihafa? Tsy misy fotoana ve raha misy olona miteny hoe mitovy ve ny Andriamanitra ireo sy Allah, ka tsy namaly ahako hoe na namaly ianao hoe tsy fantatro? Hitanareo, mora tokoa amintsika olombelona no milatsaka ao anatin'io sampy ny fitadiavana sitraka avy amin'ny hafa io. Tena mora amintsika no milatsaka ao anatin'izany. Ka aoka zany isika no andeha hiaino tsara n'ity fampitandremana izay efa hitantsika avy ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity, ka tena hoe hieritreritra tsara eo amin'ny fiainantsika manokana, fa hoe tsy afaka hitrangantsika amin'izay zavatra izay. Koa noho izany, manaiky ve ianao sy manambara ny fahefan'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainanao? Sa ianao manan-danja aminao kokoa izay mety eritreretin'ny hafa momba anao? Zay no zavatra izay hitantsika eto amin'ireto andininy ireto, mahazo an'ireto lohany mpisorona sy loholona ireto. Matahotra loatra ny vavam-bahoaka, ny eritreritry-olon-kafa, ny fijerin'ny hafa azy, ka tsy masaha ny andeha hiroso na andeha hanantona na andeha hiteny ny famarinana ny tenin'i Jesosy Kristy sy maha izy azy an'i Jesosy Kristy. Koa mpanohy an'ilay resaka amin'izay zany manomboka eo amin'io fotoana io, rehefa niteny izy hoe tsy andeha hanambara ny fahefana izay hitenenany amin'izany hanaovany amin'izany fampianarana izany, dia eto Jesosy Kristy dia hanohy ny fampianarana. Rehefa manohy ny fampianarana izy dia araka ny teniny efa nataony tarehy alohaloha taria, nanomboka tarehy amin'ny Matthieu 12 dia raha tadidinareo dia efa niteny izy hoe fa andeha hiteny amin'ny alalana ny fanoharana, andeha hampianatra amin'ny alalan'ny fanoharana izy. Nanomboka tamin'ilay fotoana izay hoe nitenen'ny fariseo fa hoe ny asa izay nataon'i Jesosy Kristy, ny fahagagana izay ataony dia avy amin'ny herin'ny Satana, ary tena blasfema izany, fanaovana tsinitsinina ny fanahy-masina izany, ka hoy Jesosy any amin'ny Matthieu 7:17, andininy 17. Matthieu 7:17 dia hoy Jesosy hoe ary noho izany dia fanoharana no hitenenako aminy, satria mijery izy fa tsy mahita, ary mandre izy fa tsy miaino na mahalala. Ka hitantsika eto zany fa misy fanoharana anankitelo misesy izay ataon'i Jesosy Kristy. Hitantsika eo zany amin'ny verinao Matthieu 1:20 tsika, Matthieu 1:20 andininy 9 ka hatramin'ny 12 dia ilay fanoharana momba n'ilay lehilahy nanana zanaka lahy anankiroa. Ny Matthieu 1:20 indray ny andininy 13 ka hatramin'ny 14 dia miresaka momba n'ilay fanoharana momba n'ilay tompo-trano nanana tanimboloboka dia naneraka mpiasa samihafa dia naneraka ny zanany dia vonoin'izy ireo ny zanany. Fantatrareo angamba iny fanoharana anankiray iny. Dia ilay fanoharana fahatelo izay misesy eo dia amin'ny 2:20 andininy 1 ka hatramin'ny 14 dia ilay fanoharana momba n'ilay mpanjaka nanao fanasana ny fampiakaram-bady, ary misy fifandraisana izy telo ireo. Tena tsy manam-potoana isika, tena miala tsiny aho nijerevana an'ireo amin'ny antsipiriany, fa tena hoe toriteny iray manokana ny tsirairay avy amin'ireo fanoharana ireo, fa zao ny hafatra ankapobeny izy telo raha atambatra. Ireo izay tsy hoe ambavany fotsiny, fa ireo izay tena mibebaka avy amin'ny fahotany, ary manaiky fa Jesosy Kristy tokoa
no vaty fehizoro Jesosy Kristy tokoa no famonjena izay nalefan'Andriamanitra ireo olona ireo ihany no ahazo famonjena, fa ireo izay mandà an'izany, ireo izay mandà an'ilay Andriamanitra izay laviny ilay Jesosy Kristy izay nalefan'Andriamanitra ho vaty fehizorony, ireo izay mandà an'izany dia andeha hiatrika ny fitsaran'Andriamanitra ary angidy tokoa izany fitsaran'Andriamanitra izany. Izany ny afatra raha atambatritsika ireo afatra anankitelo ireo. Azafady tompo. Afatra avy amin'ireo fanoharana anankitelo ireo. Ka mijereo miaraka amiko ny ao amin'ny Matthieu 1:20, ny 5:20 ka hatramin'ny 6:20, ny fihetsiky ny olona sy ny olom-pisorona sy ny olona teo anatrehan'izany fampianaran'i Jesosy izany. Ary rehefa reny ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo ny fanoharana nataon'i Jesosy, dia fantany fa ny tena no lazainy amin'izany dia nitady hisambotra azy izy, saingy natahotra ny vahoaka satria nataon'ny vahoaka ho mpaminany Jesosy. Ary jereo kely indray ao aorianan'ilay fanoharana fahatelo, Matthieu 2:20, ary tamin'izay dia lasa ny fariseo ka niara ny saina mba hamandrika azy amin'ny teniny. Tena tsy hitan'izy ireo izay atao, fa fantatr'izy ireo fa tena manam-pahefana amin'ny fampianarana Jesosy Kristy ary lasa manaraka azy ny olona satria raisin'ny olona ho mpaminany ary mpaminany marina Jesosy Kristy. Ka lasa nikion-doha izy ireo, lasa nanandrana ny ray saina izy ireo, lasa nanandrana ny vondrona izy ireo mba tena ahitana zavatra, mba tena hoe hanajanonana amin'ity lehilahy iray ity ary hamandrika azy izy ireo amin'ny teniny. Tsetsatsetsatra kely na hoe mba ahazontsika an'izay ny zavatra mitranga eo, misy karazana vondron'olona manam-pahefana ara-pivavahana maro samihafa tamin'izany fotoana izany, tamin'ny andron'i Jesosy, anakenina izy ireo. Tsy afaka tena hoe hiditra amin'ny antsipiriana isika fa misy teny ohatran'ny hoe fehezanteny anankiray ampianantsika ny momba n'ireo vondron'olona samihafa ireo, anakenina izy ireo mba ahazonareo hoe inona ny tena mibahana ao an-tsainy fa afaka manao fikarohana bebetsaka kokoa momba an'izany ianareo. Ny voalohany amin'izany dia ny fariseo. Hitantsika ao anatin'ny testamenta vaovao, ao anatin'ny filazantsara rehetra resaka momba an'izany hoe fariseo. Raha ny fariseo ny anjareo ireo, raha fitiny anatin'ny fehezanteny anankiray dia izao ny anjareo: ny lalàna ihany ny anay, ny lalàna ihany ny anay. Ny anjareo izany dia mifantoka amin'ny lalàna, fanarahana ny lalàna maro samihafa dia nomen'Andriamanitra tamin'i Mosesy, tamin'ny zanak'Israely tao amin'ny tendrombohitra Sinay. Izay ny tena hoe lahara-pahamehana ho an'izy ireo. Dia misy ihany koa ny sadoseo. Ny sadoseo indray dia afaka ataontsika indray hoe ny hita maso ihany ny anay, ny hita maso ihany ny anay. Nen'izy ireo dia tsy dia mino ny fahagagahana loatra izay misy tao anatin'ny testamenta taloha izy ireo, ary tsy mino indrindra ny fitsanganana amin'ny maty. Izany resaka fitsanganana amin'ny maty izany dia tsy mety miditra ao anatin'ny sain'ny sadoseo izy ireo, ka noho izany zareo nanohitra hatrany ny fahagagahana izay nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny Lazarosy sy olona maro samihafa nananganan'izy ireo tamin'ny maty. Ary ny tena mibahana ao an-tsain'ny sadoseo ihany koa dia ny Pentatokana, ny boky 5 voalohany ao anatin'ny Baiboly izay nosoratan'i Mosesy. Misy ihany koa an'ireo antsoina hoe mpanorandalàna, izay manoratra mandika lalàna hatrany. Dia nen'izy ireo indray raha fitiny anatin'ny fehezanteny anankiray dia hoe ny fomban-drazana ihany ny anay, ny zavatra nataon'ny razabentsika taloha ireny ihany ny anay. Ary manakaiky azy ireo misy an'ilay faefatra dia ny atao hoe ny Herodiana. Ny Herodiana indray dia ny anjareo raha fitiny anatin'ny fehezanteny dia ataontsika indray hoe ny mahazatra ihany ny anay, ny mahazatra ihany ny anay. Dia misy anankiroa izay tsy voaresaka eto fa afaka tononiko eto fotsiny. Misy an'ilay zelota, ny zelota indray dia hoe ny fikomiana ihany ny anay ilay miadiady ihany ny anay, tsy manonga-panjakana ihany ny anay. Ary ny esena indray misy andray ilay atao hoe esena, dia ny esena indray dia hoe ny mitokana ihany ny anay. Alohanay mitokana fa tena tsy mety aminay izao zavatra ataon'ny fariseo sy ny sadoseo sy mpanorandalàna sy ireo zanaky an'i Kayafa amin'ity fivarotan'entana eo amin'ny kianjan'ny tempoly sy zavatra maro samihafa ohatr'izany. Ka ny andeha ataon'i Jesosy Kristy eto
dia andeha hanatrika azy rehetrarehetra reo vondron'olona maro samihafa reo ka hampangina azy ireo. Tena lasa mangina avokoa izy rehetra ireo. Ny vondron'olona voalohany dia hitantsika eo amin'ny Matio 2:20 zany misy antsika zao, dia amin'ny Matio 2:20 eo amin'ny andininy 5:40 ka hatramin'ny 12:20. Ary amin'izany taon'izany ho fantatrareo fa andeha hamandrika azy no tanjon'ireo olona ireo. Dia iza moa ireo olona ireo? Dia hitantsika eo amin'ny andininy 5:40 dia ireo mpianan'ny fariseo ary ireo herodiana. Vondron'olona anankiroa zany, kambana izy ireo, ny keondoha, ny ray saina, dia nametraka fanontaniana tamin'i Jesosy. Ny valin' Jesosy moa dia hifantatritsika eo amin'ny andininy 1:20 hoe ahoana: omeo aloavy an'i Kaisara izay an'i Kaisara ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Tahakany hoe Jesosy eto dia tena maneho fa hoe hafa ny andraikitrao amin'ny maha olom-pirenenanao ary hafa ny andraikitrao amin'ny lafiny ara-panahy. Ny sarin'ny Kaisara no hitanao amin'ity lela-vola ity dia noho izany io vola io dia aloavy aminy, aloavy ny etranao, fa ny fananao kosa dia misy ny endrik'Andriamanitra mipetaka eo, misy ny sarin'Andriamanitra eo ambonin'ny fanahinao, ka noho izany an'Andriamanitra ianao. Inona ny vokatr'izay? Inona ny vokatr'izay valiny tsotra fa lalina izay nomen'i Jesosy Kristy izay? Matio 2:20 ary no nahare izy dia gaga ary dia nandao azy ka lasa nandeha. Tsy nahita tenenina intsony io vondron'olona anankiray io. Miditra an-tsehatra indray ny vondron'olona faharoa dia ny Sadoseo, manomboka eo amin'ny andininy 7:20. Hitantsika eo, tamin'izany andro izany dia nankeo aminy Jesosy ny Sadoseo sasany izay milaza fa tsy misy fitsanganana ny maty ka nanontany azy. Nametraka an'ity fanontaniana ity izy momba an'ilay fantatritsika momba n'ilay vehivavy izay tena hoe mampalahelo mihitsy ny fiainany, fa tsy fantatritsika moa fa tsy nitranga izay zavatra izay, fa mety hoe tantaran'ny foronon'izy ireo. Fa isaky ny manambady izy dia maty ny vadiny. Manambady izy dia maty ny vadiny ka manontany izy ireo ka iza ary no ho vadiny rehefa any amin'ny fiainana tsy hita any. Hamandrika an'i Jesosy ny tanjon'izy ireo, kanefa hitantsika eto fa tena mahamenatra ho an'ireo mpandinika soratra masina ireo ny valiny izay omen'i Jesosy. Tena atsian'i Jesosy eo amin'ny andininy 7:20 hoe tsy fantatrareo va ny soratra masina? Ianareo izay mieboebo ny amin'ny fahafantaranareo ny soratra masina dia tena hita mihitsy fa tena tsy mahafantatra tenin'Andriamanitra nareo. Voalohany, disy hevitra nareo amin'ny endriky ny fifandraisana ny olombelona any an-danitra any. Efa tsy misy intsony ny fanambadiana any, fa efa hafa mihitsy ny fifampitondrana sy ny fifandraisana sy ny fiombonana izay ho iainantsika any an-danitra any. Ary faharoa, ianareo izay tena hoe tia ny Pentatoka io, ianareo izay tena tia n'ilay boky 5 voalohany ao anatin'ny Baiboly, dia tsy fantatrareo va ny Exodosy 7:1 izay itenenan'Andriamanitra fa hoe Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba io Andriamanitra io, ka iresahany fa hoe izy dia mbola Andriamanitra ny Isaka ary mbola Andriamanitra Jakoba. Dia dikan'izany teneny mazava, teneny Jesosy mazava eo amin'ny 2:30 ireo dia eo imason'Andriamanitra dia tsy maty Isaka sy Jakoba fa mbola velona. Ka noho izany ianareo izay tsy mino ny fitsanganana amin'ny maty, ianareo izay tsy mino an'io fiainana mandrakizay io, dia fantaro fa ho an'Andriamanitra dia velona Jakoba, velona Isaka, ka noho izany misy ny fitsanganana amin'ny maty ary misy ny fiainana mandrakizay. Inona ny vokatr'izay tenin Jesosy izay? Tsy nateny koa izy ireo, fa tonga dia niala teo fotsiny izy ireo mba hidiran'ilay vondron'olona manaraka. Tonga indray ilay vondron'olona fahatelo, dia iza indray ny vondron'olona fahatelo hitantsika eo manomboka eo amin'ny andininy 430. Eo amin'ny andininy 430 ao amin'ny Matio 2:20 dia hitantsika fa miditra an-tsehatra indray ny fariseo rehefa nandre ny resaka izay ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny Sadoseo izy ireo, dia niangona izy ireo, nivory izy ireo ka mitady hevitra ireo fariseo sy ireo mpanorandalàna, ireo mpahay lalàna andeha hitady fomba izay andeha hamandriana an'i Jesosy indray. Izay dia hitantsika eo amin'io Matio 2:20 hatramin'ny Matio 7:30 no ahitantsika ny fifandraisan'i Jesosy aminazy ireo.
Inona moa izy tsika moa ny zava-dehibe ho an'ireo fariseo? Ho an'ireo fariseo dia hoe ny lalàna ihany ny anay. Ka noho izany, ny zavatra ataon'ny fariseo, anisan'ny zavatra tena tiany ataon'izy ireo dia ny mametraka laharam-pamena, manoatra ny karazana klasement zany ny amin'ireo lalàna maro samihafa izay hitany teo amin'ny testamenta taloha. Raha ny fijerin'izy ireo dia any amin'ny 3 sy 700 eo ny isan'ny lalàna any amin'ny testamenta taloha. Ka noho izany izy ireo dia andeha anontany an'i Jesosy hoe raha ny ianao dia inona ny klassementanao? Inona ny voalohany, inona ny fahafolo, inona ny 700 fandrapahatongany amin'izay 3 sy 800 izay, satria tena hamandrika an'i Jesosy amin'ny antsipiriany izy ireo. Fa inona moa nataon'i Jesosy? Fantatritsika ihany, Matthieu 20 andiny 7 ka 7 dia ny fitiany Jesosy tanatin'ny lalàna roa ireo lalàna be dia be ireo. Ohatran'ny hoe miteny amin'izy ireo Jesosy hoe tena very fotoana fotsiny nareo miady hevitra ny amin'ny fomba tokony hanaovana classement, fomba tokony hoe handaharana an'ireo lalàna maro samihafa ireo. Fa rehefa hoe le fototr'ilay lalàna, ilay tena hoe le toe-po izay tokony eo anivon'imponareo rehefa mampiatra an'ireo lalàna ireo no tena zava-dehibe. Tiavan'Andriamanitra ireo amin'ny fonareo rehetra, amin'ny sainareo rehetra, amin'ny fananareo rehetra, amin'ny herinareo rehetra, ary mitiava namanareo tahaka ny tenanareo. Ary manomboka eo amin'ny 170 dia avadika Jesosy Kristy indray ny zavatra mitranga. Teo izy no nametrahany fanontaniana, dia hoy Jesosy eo amin'ny 170 amin'ny 12 hoe anà indray izao. Nareo nametraka fanontaniana, anà indray izao. Ary izao ny fanontaniana izay apetraka Jesosy, dia hitantsika eo amin'ny 470 sy 570, mampitodika ny ireo fariseo ireo izy any amin'ny Salamo 119. Dia hoe Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana. Dia ahoana hozy Jesosy? Raha Davida manao azy hoe tompo, ahoana no ahazonareo izany hozy? Ahoana ny ahafahan'izany ho isy? Miteny mazava zany Jesosy Kristy eto fa tsy Davida ilay mipetraka eo amin'ny tanankavanana ny Jehova, fa i Jehova miresaka amin'ny tompony Davida. Dia teo anatrehan'izany fanehoan'i Jesosy Kristy mazava fa izy ilay tompo, izy ilay mipetraka eo amin'ny tanankavanan'i Jehova. Dia inona no hitantsika eo amin'ny 570? Dia tsy nisy nahavaly azy na dia teny iray akory aza, ary hatramin'izay andro izay dia tsy nisy sa nanontany azy intsony, nangina avokoa izy rehetra. Kanefa Jesosy Kristy tsy nijanona teo. Jesosy Kristy tsy nijanona teo fa mbola manohy izy eo amin'ny fotoana io, manohy izy ny andeha hiapanga azy ireo noho ny antony maro samihafa eo amin'ny toko 720 ireo. Mamerina an'ilay teny izy hoe lozanareo 720, lozanareo 420, lozanareo 520, 520, 520, 520, mamerina an'ilay teny sy 520 azafady, mamerina foana izy an'ilay teny hoe lozanareo. Izay zavatra izay dia fiapangan'ny Jesosy Kristy an'ireo loham-pisorona, an'ireo fariseo ireo noho ny fitiavan-tenany, noho ny fietsarany velatsihy, noho ny fitarihan'ny olona any amin'ny fahadisoana, noho ny fitandreman'ny zareo any lalàna amin'ny fomba diso, noho ny tsy fananan'izy ireo fiainana ara-panahy ao anatiny, ary noho ny fanenjehany an'ireo mpaminan'Andriamanitra. Nareo hozy hatr'izay dia afa manenjika hatrany an'izay mpaminan'Andriamanitra, an'izay mpaminany alefan'Andriamanitra ampitandrina anareo, dia manenjika sy mamono azy ireo no ataon'izy ireo. Koa jereo ny famotinana na hoe teny farany izay nataon'i Jesosy Kristy tamin'izy ireo mba hamaranana ny teniny. Fantatritsika fa tsy nisy nametraka fanontaniana intsony tao aorianan'izay, ary tsy nisy namaly azy intsony tao aorianan'izay. Fa jereo ny eo amin'ny Matthieu 7:20 dia ny 5:30 sy 7:30. Matthieu 7:20 dia ny 5:30 sy 7:30. Indro avela ho lao ho anareo ny tranonareo. Fa lazaiko aminareo hatramin'izao dia tsy hahita ahy tokoa ianareo mandra-pilaza anareo hoe isaorana anie izay avy amin'ny anaran'i Jehova. Efa niresahantsika moa ilay zavatra voalohany, ilay afatra
Ilay afatra ray eo amin'ny andininy fahavalo amby telopolo dia amen'i Jesosy Kristy eto izay amin'aniny indray an'ilay hoe fanapotehany ny tempoly afaka efapolo taona eo eo latsaka kely amin'ny taona fafitopolo tao aorianan'i Kristy dia efa maminany an'izany Jesosy Kristy eto. Tsy hoe fotsiny izany hoe ho potika tanteraka ilay toerana fa inona no teneniny eto? Olona ao, tsy ho hisy olona, tsy ho hisy olona hanompo an'Andriamanitra intsony eo ary tsy ho hisy ny fanatrehan'Andriamanitra intsony fa ho toerana lao. Fa ny zavatra faharoa izay teneniny eto, ny zavatra faharoa izay tsindriany eto indray dia eo amin'ny andininy fahasivy amby telopolo, eo amin'ny andininy fahasivy amby telopolo indray izy dia manindry tokoa fa tena hoe io no teny farany izay tenenin'i Jesosy Kristy ampabemaso. Io zany ny hafarany ny ministera, ny asa izay nataon'i Jesosy Kristy ampabemaso. Manomboka amin'io fotoana io izy dia andeha hiresaka manokana amin'ny mpianany amin'izay. Tsy hiresaka amin'ny vantana amin'ny olona rehetra intsony izy, mandra-pà tonga an'ilay fotoana izay tenenan'izy ireo isaorany ane izay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Inona moa izany izay zavatra tenenin'i Jesosy Kristy izay? Teneniny amina fomba tsotra fa hoe ianareo dia efa nandà hatrizay an'izay mpitondra hafatra, an'izay mpaminany alefan'Andriamanitra anareo. Ary ankehitriny ianareo efa nandà ahako, efa tsy nanaiky ahako nareo, tsy nanaiky ny fahefako ianareo. Ka ankehitriny ahako dia tsy andeha hitory intsony ampabemaso, tsy andeha hitondra ny hafatr'Andriamanitra aminareo intsony ahako fa efa nataonareo tsinotsinona izany. Fa amin'ny fotoana manaraka izay ahitanareo aho ampabemaso dia ho hitanareo fa hiova ny fomba fijerinareo aho, satria ho azonareo fa tsy ilay voahozona ahako fa izaho ilay isaorana, ilay sambatra, ilay tonga amin'ny anaran'i Jehovah. Amin'izay fotoana izay dia ho hazava amin'ny olona rehetra hoe iza marina aho. Fantatrareo moa fa io teny ilay hoe isaorana anie izay avy amin'ny anaran'i Jehovah io dia nalaina avy any amin'ilay Salamo 80:100 ka hitantsika miseho eo izy, ary efa hitantsika ihany koa no nampiasany Jesosy Kristy an'izany tao amin'ny Matthieu 1:2-7. Fa mbola tsy ho resahantsika fa aloha rapitso no resahantsika amin'izay zavatra izay mandritry ny resahantsika an'ilay fisakafoanana nataon'i Jesosy niaraka tamin'ny mpianany fankalazana ny Pasika. Ka hitantsika amin'izany fa tamin'io fotoana io no tapitra ny ministera na ny fitorian'i Jesosy Kristy ampabemaso amin'ny olona rehetra izany, fa nandeha hifantoka amin'izay fotoana izay izy. Amin'io fotoana io izy dia nanomboka nifantoka manokana amin'ny mpianany. Ka amin'ny Matthieu 4:20 ka hatramin'ny 5:20 tena tsy manam-potoana isika nijerevana an'izany manokana, fa eo Jesosy Kristy dia miresaka amin'ny mpianany manokana araka ny hitantsika eo amin'ny 4:21 dia miresaka amin'ny mpianany manokana izy momba ny fanatanterahana ho avy an'izany fandravan'ny tempoly izany, ary mbola miresaka ihany koa izy momba ny fitsarana n'izao tontolo izao sy fitsaranan'i Israely izay mbola ho avy any farany any ka mialohan'ny fiverenany amboninahitra. Ary ny hafatra izay apetrany ao anatin'izany dia hoe miambena ary miomana, satria tsy misy mahafantatra hoe roviana no iverenan'i Jesosy Kristy ampahefana feno. Ary rehefa miverina izy ao anatin'izany fahefana izany dia andeha hitsara ny olona rehetra. Tiako fotsiny andeha hijerevantsika ny amin'ny teny farany izay teneniny amin'izany fitsarana izany any amin'ny Matthieu 5:20 dia ny 5:7. Matthieu 5:20-5:7. Ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay ireo izay tsy nino azy, ireo izay tsy nanao na inona na inona tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fa ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Misy lalana roa samihafa ireo. Ireo lohan'ny mpisorona, ireo mpitarika ara-panahy tao Israely tamin'izany fotoana izany dia nandà an'ilay tompon'ny voninahitra. Ary noho izany izy ireo efa nanomana tsikelikely ny fandravany, ny fiafarany. Ary ao anatin'izany ny fandravan'ny tempoly, ao anatin'izany ny fandravan'ny tanànan'i Jerosalema, ary ao anatin'izany ny fanapotehana ny fanahiny.
any amin'ny farihy rehetra hafa sy any amin'ny fijaliana mandrakizay. Hitanareo, tena loza ny fiantraikany, ny tsy fanekena, ny fahefana sy ny maha-izy azy an' Jesosy Kristy, ilay voaositr'Andriamanitra, ilay nalefan'Andriamanitra hamonjy an'izao tontolo izao. Ka aingany tsy ho izaho, tsy ho ianao izay mihaino ankehitriny no ho tratran'izany. Tsy ho izaho no ianao no andeha hiaritra an'izany fampijaliana mandrakizay izany no ny fandavana ny fahefana sy ny maha-izy azy ny Tompo dia Jesosy Kristy. Izany no lesona izay azontsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra anio, ka aingany tena andeha hampitombo ny fifikirantsika amin'ny finoantsika an'i Jesosy Kristy ho Tompo sy mpamonjintsika tokoa. Ka dia misaotra an'Andriamanitra isika any amin'ny fotoanantsika androany iny, ka dia mbola manome fotoananareo indray aho koa ny amin'ny rapitso, ka andeha hivavaka isika hamarina izany fotoana izany. Eny Andriamanitra Rainay, dia mbola misaotra anao izahay ny amin'ny andefasanao an'i Jesosy Kristy, satria i Jesosy Kristy dia fanehoana feno ny maha-izy azy anao, ary izy tokoa ny tompo-pahefana ny amin'izao tontolo izao, taloha, ankehitriny ary mandrakizay. Izy dia tsy miova tokoa, ary izy no mbola hiverina iray andro any hitsara ny olombelona rehetra. Mangataka aminao aho, Andriamanitra, raha misy no mihaino ankehitriny izay mbola tsy nanolotra ny fiainany ary nametraka ny fiainany eo ambanin'ny fahefan'ny zanakao, mba hanao izany izy, fa loza tokoa ho an'ireo izay mandany fahefana ny zanak'ondry. Ka dia mbola mametraka ihany koa an'ireo izay efa zanakao, Andriamanitra, mba hita taratra tokoa izany fahefana izay anananao eo amin'ny fiainanay izany, mba tena hitanay tokoa fa ianao no mibaiko ary izay no mankatoa, ianao no maniraka ary izahay no mandeha, ianao no miteny ary izahay mampita ny hafatra izay nomenao anay. Ho voninahitra ao irery ihany. Amen. Mamerina ny fisaorana antsika rehetra dia rapitso indray ny fotoanantsika.